fiarabana toko klasy toko vavy tamin'ny ariva teo dia any amin'ny 200 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana talano misy foibelilay dépression tropicale laharana fafito mety azo anarana ny alina izy ary vinavinaina tombo hery hatrany ary anatina mendalana niny morotsiraky ny faritra sava iny tombanana hiditra an-tanetiny izy matoandro 9 martsa izy ity ary mety ho lasa rivodoza mahery na cyclone tropical izy alohan'ny idirany an-tanety tsy misy fiovana ny filazana voarain'reto faritra manaraka reto fa aiangaviana ampiatra avy hatrany filazana miloko maitso ny faritra sava dia na Sofia Analanjirofo Atsinanana Aloatra Mangoro Boeny Betsiboka ary ny faritra Analamanga Iamafy Mendalana kosa ny rivotra ary iazo hery ny ranomasina amin'ny morotsiraka eo anelanelan'ny Tomasina sy Cap d'Ambrine ka tokony anara-baovao hatrany mpampiasa ranomasina amin'ny faritra ireo. Eny ary dia izay no mahakasika an'iny fa indro atolotra ho anao indray izao ny mety ho toetriny avy ny vinavinain'ny Meteo Madagasikara ho anao amin'ny rapitsy fa 5 ny volana martsa 2022 atombontsika avy hatrano amin'ny maraina isy ny orana ny aty amin'ny faritra Sava Analanjirofo Atsinanana Vato Fafito Finasy Atsimo-Atsinanan'ity andrahoana ary mety arahana herika izany amin'ny ilany atsinanan'ny avotandy ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa ny any amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitsy tolakandro dia mbola hitoehatrany ny orana ny amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara any aman-toviny izany hoe ny faritra Sava Analanjirofo Atsinanana Vato Fafito Finasy fa mahazo ihany koa faritra Dianasy Sofia andrahoana ny andro ary mety arahana herika manifiny amin'ny ilany atsinanan'ny avotandy manontolo ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa tsy dia mihetsika firy ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitsy fa ny ambany indrindra no somary nisy vidina kely 20 degré celsius zany any amin'ny faritra Vakina Karatriny ny morotsiraka Atsinanana dia 13 na 14 degré celsius eo ary mihoatra ny 12 degré celsius avokoa ny morotsiraka Andrefana. Ho amin'ny rapitsy tolakandro iray dia 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra voatombatombana ho anareo any amin'ny faritra Morondava sy ny manodidina azy iny 5 hatramin'ny 9 degré ny aty amin'ny faritra ny avotandy ny morotsiraka Atsinanana dia 7 hatramin'ny 30 degré celsius eo ny eo. Ho amin'ny rapitsy dia ifandimby indray ny rahona sy ny masoandro ny any faritra Milan sy Johannesburg anorana tadrivindraona malefaka ny Maurice, Comores, Seychelles, La Réunion sy Nairobi olalovan-drona ny Bangkok ny faritra Paris dia ibalika be ny masoandro. Dia izay ny meteo antsika ao amin'ny alina ity manome fotoananareo ho amin'ny rapitsy indray veloma tokoa.